Natomboka androany ny topikatroana ho an'ny antoko politika Freedom ny famorotetsy amin'ny PK0 tetsy Sorano ireo mpikambana rehetra tao anatin'ity antoko ity tao anatin'izany nafantarana fa dia tokony hamondrona ny hery ireo rehetra mijoro mpanohitra ary hanolotra kandida iray amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Nilaza fa erakavy ary manohitra tanteraka ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ny Freedom. Mitaky famondrona kely ny mpanohitra ary fanolorana kandida tokana amin'ny fifidianana amin'ny 2024 ity atoko ity. Nambaran'ny Lalatina Rakotondraza fio nandritry ny lanonana nanamarika ny fanombohan'ny topikatroan'ny antoko Freedom izay natao androany teny amin'ny PK0 Soarano. Kandida tokana iraisan'ny mpanohitra rehetra ny tokony ajoro ary ilana hevitra ny fanomanana azy. Fa aoko izay tia mametraka olona tsy miomana hitondra eo amin'ny fitondrana ity. Aoko izay tia olona tsy manana programa ity no sorana ho mpitondra. Aoko izay ny olona manao tsapatsapa sy andakandrana. Ary aoko izay ny olona mitsipatolaka ny tany. Aoko izay ny olona tsy menatra mamadibadika palitao. Fa aoko kosa mba olona ho masaka raha potikevitra. Amin'izay tena fitiavan-tanindrazana marina. Aoka izay amin'izay no iaraha-manosika ho an'ny tombontsoa ambony ny firenena. Nilaza ny Freedom fa tsy mandeha ny fiainam-pirenena ary matanjaka ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana sy fanajana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Manohitra ny fomba fitantanana fototra mikiatrano an-trano, ny kolikoly avolenta, ny tsirarina sy ny tsy fahamarinana. Heverinay fa tonga eo am-piondalana lehibe izao ny fanoherana eto Madagasikara. Fotoana izao anamafisana indray ny antso izay efa nataon'ireo namana mpanao politika mpanohitra rehetra tany aloha. Ny tokony sy ny tsy maintsy amondronana ny herin'ny antoko mpanohitra rehetra eto Madagasikara. Mila mampandefitra ny ampy posy ny ady ramamenatra amin'izay ady ho teo lohany. Mila mampitambatra ny hery anehoany fa tsy mety ary tsy azo ekena intsony izao zava-misy ankehitriny iainan'ny vahoaka malagasy izao. Misy mikolikoly mivandravandra hatrany amin'ny mpitondra faratapy mihitsy aza ny voatohitohina amin'ny tsenana safironiny amoahana volabe ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ny voaka ny Pabemaso tamin'ny Ainao Manjery sy gazety ary tsy zoviana amintsika rehetra intsony. Ny tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny tany amin'ny faritra Sofia, vao andro vitsivitsy lasa izay dia nosaziana mihitsy aza ilay ben'ny tanàna tany Port Berger satria mba nasanitsangana nanohitra ny baiko nomena azy handoa volabe tsy toko tsy firohana amina fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ilay vidiny ambarakory. Isan'andro ny von'olona no tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Mikaikaika ny mponina tsy any ambanivohitra ihany fa na ny tanan-dehibe azy. Efa telo taona lasa tao anatin'ny feptom-piasana ity fitondrana mijoro ankehitriny ity. Fa tsy mbola mitsangana ihany ny fitsarana ambony ao Cour de Justice. Efa imbetsaka ny mpamatsy vola vahiny no miteny fa fepetra takiny io mba hivoahan'ny vola fanampiana tokony homen'izy ireo ny firenena malagasy. Tsy mahavita ny asa ny fitondrana misy ary manaitra ny député ny Freedom mba hiroso amin'ny fanamelohana ny filoham-pirenena.